Marka toko faharoambin'ny folo. Ny fanoharana momba ireo mpiasa tany, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ary niteny taminy izy ka nanao fanoharana hoe: nisy lehilahy anankiray nanao tanimboloboka ka namefy azy manodidina sy niady faminiazana ary nanao tilikambo ka naofany tamin'ny olona mpiasa tany zany, dia lasa nakany an-tany hafa izy. Ary noho ny tonga ny fotoana dia naniraka mpanompo anankiray izy hankany amin'ny mpiasa tany handray amin'ny vokatry ny tanimboloboka. Fa ireo ny sambotra ilay mpanompo sady nikapoka azy ka nampiala azy maina. Ary izy naniraka mpanompo anankiray koa ho any amin'ny indray, fa io koa dia noratray ny lohany ka nalany baraka izy. Ary naniraka anankiray koa izy, fa io kosa indray dia novonoiny ho faty. Ary maro koa no nirahiny, fa ny sasany nokapohiny ary ny sasany novonoiny ho faty. Ary mbola nanana anankiray izy dia nizanany lahy malalany, ka noho ny farany dia naniraka azy akany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Fa zany mpiasa tany zany ny resaka hoe: ity ny mpandova, andeha ho vonointsika izy dia ho atsika ny lova. Ary rehefa nisambotra azy izy dia nahafaty azy sy namoaka azy teo ivelan'ny tanimboloboka. Koa ahoana no hataon'ny tompony ny tanimboloboka amin'izany? Ho avy izy dia handringana ny mpiasa tany ka homeny olon-kafa ny tanimboloboka. Ary tsy mbola nivakianareo va zao soratra masina izao? Ny vato izay nilavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro. Avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga io masontsika. Salamy 8:20, 2:20 sy 3:20. Ary nitady hisambotra azy izy ireo, nefa natahotra ny vahoaka izy, satria fantany fa ny tenany no nolazainy tamin'izany fanoharana izany. Dia nandao an'i Jesosy ny olona ka lasa. Jesosy mamaly ny Herodianina. Mety va ny mandoa vola hetra ho an'i Kaisara? Marka 2:20, 13:17 ka hatramin'ny 17:10. Ary nirahany ankeo amin'i Jesosy ny sasany avy tamin'ny Fariseo sy ny Herodianina hamandrika azy amin'ny teniny. Ary rehefa tonga teo izy ireo dia nanao taminy hoe: mpampianatro, fantatray fa marina ianao, ka tsy mampaninona anao ny hevitry ny olona, fa tsy mba mizata havan'olona ianao, fa mampianatra marina ny lalan'Andriamanitra. Mety va ny mandoa vola hetra ho an'i Kaisara sa tsia? Handoa va izahay sa tsy handoa? Fa izy nahalala ny fiatsaram-belatsiany, ka dia nanao taminy hoe: nahoana ny maka fanahy nareo? Itondray denari ety amiko, izahako azy. Dia nitondrany izy. Ary hoy izy taminy: aniza io sary sy soratra io? Ary hoy izy taminy: any Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy: aloavy ho an'i Kaisara izay an'i Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Dia gaga taminy ireny. Jesosy mamaly ny Sadoseo. Ny ampianarin'ny soratra masina momba ny fitsanganan'ny maty. Marka 2:20, 17:20 ka hatramin'ny 17:20. Ary ny Sadoseo, izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty, dia nisy sasany tonga teo aminy ka nanontany azy hoe: mpampianatro, Mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manan-drahalahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty, dia aoka ny rahalahy ny hampakatra azy hiteraka hamelo-maso ny rahalahiny. Deuteronomia 5:20, 5:5. Nisy 7 mirahalahy, ary ny zokiny nampakabady dia maty momba. Ary ny faharoa nampakatra andra-vehivavy dia maty momba koa. Ary ny fahatelo dia toy izany ihany koa.
Ary izy fito mirahalahy dia samy maty momba avokoa. Ko faran'izy rehetra dia maty koa ravehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty, ho vadin'iza moa ravehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy fito mirahalahy. Ary hoy Jesosy taminy, tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo? Fa amin'ny hitsanganana amin'ny maty dia tsy hisy ampakabady na havoaka ampakarina, fa tahaka ny anjely any an-danitra izy. Ka ny amin'ny hananganana ny maty, tsy mbola nivakianareo va eo amin'ny bokin'ny Mosesy, eo amin'ilay teny milaza ny voaroy, dia ny nanaovan'Andriamanitra taminy hoe, izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Eksodosy 3:9. Tsy Andriamanitra ny maty izy, fa any velona. Ko diso indrindra ianareo. Jesosy mamaly ny fariseo. Ny didy lehibe indrindra. Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Marka 12:19-20. Dia nanatona an' Jesosy ny mpanoradalàna anankiray, izay efa nahareny ny adiny hevitra tamin'ny Sadoseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy, dia nanontany azy hoe, ny didy manao ahoana moa ny voalohany amin'izy rehetra? Ary Jesosy namaly hoe, ny voalohany dia izao, mihain'ory Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Ko tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Deuteronomia 4:5-5. Ary ny faharoa dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Levitikosy 7:10-7. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary hoy ilay mpanoradalàna taminy, marina izany tompoko, tsara ny nilazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny oti azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny oti ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra no ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy izy taminy, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary tsy nisy sanany tany azy tsony. Nanontanian'i Jesosy ny fariseo momba ny Mesia. Marka 12:5-7. Ary Jesosy raha nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly, dia namaly ka nanao hoe, ahoana no lazain'ny mpanoradalàna fa Kristy no zanaky Davida? Kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazai ny fanahy masina hoe, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetra eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Salamo 1:1. Ny tenan'i Davida manao azy hoe tompo. Ko ahoana no mahazanany azy? Ary ny vahoaka betsaka niaino azy tamin'ny hafaliana. Jesosy mampitandrina ny amin'ny mpanoradalàna. Marka 12:17-20. Ary hoy izy tamin'ny fampianarany, mitandremany amin'ny mpanoradalàna, izay mazoto mandehandeha miakanjo akanjo lava sy te ho arabain'olona eny an-tsena, ary tia ny fipetrahana loha ao amin'ny sinagoga sy ny fitoerana loha ao amin'ny fanasana, ary mandany ny tranony mpitondra tena ka manao vavaka lava reny mba ho fiolahana. Ireo no hahazo fahamelohana mafimafy kokoa. Ankasitrahan'i Jesosy ny rakitra nataon'ilay mpitondra tena mahantra. Marka 12:1-7. Ary raha niperaka tandrify ny fandatsahany rakitra Jesosy, dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy. Ary maro ny mpanankarena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra tena malahelo anankiray kosa tonga teo,
ka nandatsaka farantsakely 2 ankevitry ny vary rovety avy. Ary Jesosy niantso ny mpianany hanatona azy ka nanao taminy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan'ny rakitra. Fa reo rehetr'ireo dia tamin'ny habeny fananany no nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alaheliny no nandatsahany tao izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra.